Tiavako anao tsy notambazana fa vokatry ny fo tena ty tokoa indrisy anefa disofy antefa mivadikadaolo ka naleoko aloha mamindry fo tsy akarary ando sao tsy mety eo ndray zay atao sao tsy mety eo ndray aleoko miala aloha ny androany sao tsy mety eo ndray zay atao sao tsy mety eo tsy mety eo. Joëla, ça va Vendi? Zao zany sisa ny zavatra ampianarinao. Ianao zay tokony ho fitaratra ny mpanaoko ny fo rehetra. Inona ny alahy? Za aloha zao ny grand maître eto. Tsisy maha grand maître anao mihitsy raha zao toetra seho anao zao. Ka inona ary ny tediavinareo e? Maître Raja, mbola azo ovaina anie zao toetranao zao e. Prince kely. Dia mbola ny hevitry ny hanovana ihany ianao. Ianao aloha raha fanantenana manana betsaka. Fa raha ambo tsisy mihitsy. Jereo nanovako ny namanareo. Dia ahoana e? Nga tsy tonga navitra ny kung fu nareo? Zany ve ny nampianaranareo tany? Mbola aleoko miady amin'ny mpianatra tsirairay eo raha izany. Tsisy dikany.
Ay misy an'izany an-tany. Makahery anareo dimy anada, tsy mora ny ady atrehanareo, indrindra ny ady atrehanareo amin'ny maître rajo, satria fantatrareo tsara fa efa ela nanaovana kung fu Wisa izy, ary efa hitany daholo ny pitsopitsony rehetrarehetra eny amin'ny temple. Azoko atao tsara ny mandray andraikitra, saingy averiko mandrakariva fa ny fitsapanao anareo zao ady lehibe sy goavana atrehanareo zany. Noho zany mihetsika nareo, maherezi nareo, atanjao ny fanahy, atanjao ny saina, atanjao ny vatana, aza misy adinona ny teknika faran'izay kely indrindra azy. Tantara, okizay ahoana? 7 taona taty amin'ny temple taty tsisy nahazoko na ray ary. Nareo tsisy dikany ty no lasa grand maître ko. Tsy manaiky aho. Tsisy adsoneny zany. Tsisy adsonareo ahoana? Nofinofiko ato zay nalainareo. Firy-polo taona taty tsisy nirarahinareo anahy. Nareo zay tsisy dikany tany. Narahinareo nofinofiko atan'izay. Fiainako ray manontolo. Tenareo nandimy un grand maître. Dao andeha. Niabandona sady. Zany no grand maître ko. Nareo roa zany no tena miseho enjareto. Tokantranonareo raha tsy voavahanareo. Mbola averiko aminareo ihany ny olana amin'ny tokantranonareo raha tsy voavahanareo. Alefa sy entinareo fa miandry e. Alefa sy nampianary grand maître nareo. Be dia be ny zavatra nampianarina anay. Fa ny lesona tena nampianarina anay dia ny zara fitiavana. Rehefa tsy handray ny lesona ianao Dia aleo izay ny amin'ny lesonanao. Alefa sy alefanareo fa miandry e.
tato isan'andro. Ary mba oka zay tato. Tata oka zay. Miala! Miala! Tena efa ala de tsy misanay misy anao vehivavy de tanao vonoina. Mangino lahy, vehivavy tsisy fotony io. Tsy ponina tena amin'ny ala very tena takony io Efa tsy nitena hatramin'izay fa tena trop loatra ny ataonao. Moramora lahy, fa maty daholo nareo Koa de very lava-tsako zany. Polisy! Monsieur Roger, manaraka ianao. Aia lay! Tainao! Misy fitenin'ny tolo manao hoe varivariny lavitra ka tsy mahita ny ambany maso. Mitsiritritsika raha vao mahita olona anankiray mahay miaingo na tsara tarehy ary matetika aza dia tsara foana ny an'ny hafa fa tsy mety ho hitantsika mihitsy ny akanton'ny vatantsika, ny akanton'ny zavatra ananantsika. Ajanony daholo aloha ny zavatra rehetra, mipetraha manoloana fitaratra lehibe anankiray ianao dia dinio tsara eo ny mombanao. Mombanao manontolo mihitsy fataro ny teboka miabo pozitif aminao. Inona aminao ny tena mety manaitra sy manitona avy hatrany? Ny tarehanao ve, ny masonao ve, ny fitsikinao ve, ny tratranao ve, ny sandrinao ve? Raha vao fantatrao zany dia izao tiavana. Tadiavo ny fomba rehetra nasongadinana ny teboka pozitif aminao iny. Omeo lanja, omeo tombam-bidy, omeo valeur zany, ary izao takonana tsy ho talaky maso kosa zay heverinao fa tsy manaitra eo aminao. Tsy mbola nisy mihitsy angamba olona anankiray hita amin'ny masonao ka nanaitra takany hoe tsara kosa ny fanahin'ny olona iny fa tsy maintsy ny pôzy ivelany aloha manaitra anao, zany hoe vao miresaka aminy ianao ka mahalala tsara ny momba azy zay vao fantatrao ny any amin'ny ato fanahiny rehetra any, fa tsy maintsy ny ivelany aloha ny fantarinao. Zany hoe ny zavatra hitan'ny maso zany no mametraka tombam-bidy voalohany. Noho izany tsy tonga ho azy zany fa mila kolokoloina, mila fironina, mila tiavina. Reny olona mandroso lasa lavitra fantatsika reny dia olona natoky tena. Ka raha vao matoky ny tenany izy dia natokisany ny hafa koa satria nanjary nihitatra hatramin'ny fitadiavam-bola sy ny asany azy. Zary lasa toetsaitsika malagasy mantsy ankehitriny ny tsy mivaky loha ary maro amintsika raha vao mifo maraina raha dia misasasasa mandray rano kely dia lasa mandeha. Misy tsy mandray rano mihitsy aza fa tonga dia lasa dia menomenina avy eo fa hoe mahantra, menomenina avy eo fa hoe tsy misy piti, tsy mandeha ny tsena sy ny sisa dia mifosafosa amin'ny mpanan-karena sy ny mpanambolana ataontsika dia lazaina fa mpanao afera maloto reny matoa manana. Mba dinio ange ny teratany karany vao mandalo izy dia patron foana ny filazantsika azy satria manitra izy vao mandalo, ary zay manitra sy fahadiovana zay dia efa ampianajanao azy fa ianao mba ohatrany ahoantsika. Efa maro amintsika ny tratran'ny akamona ara-tsaina, io le antsoina hoe paresse intellectuelle. Tsy mba tia mamaky boky tsontsika, tsy mba tia mikaro javatra tsontsika, tsy mba mamata javatra tsontsika, fa dia zao foana no avalintsika hoe ny fotoana dia davam-bola ary tsy ampiko mbola hamaky boky aiza indray. Kanefa tsy fantatrao fa mety hanampy sy hampitombo ny vola miditra aminao le fahalalana azonao tamin'le vaky boky na le fianona vaovao. Mety hampisondrotra anao amin'ny asanao ny fanitaranao ny fahalalana. Mila famolaham-batana, mila famolahan-tsaina raha te hampitombo ny tombam-bidy na ny valeur anananao ianao ka te ahomby amin'ny fiainana. Mila manova fomba fijery zay manome lanja ary mila manova fomba fijery mampitombo an'izany tombam-bidy na valeur zany. Noho izany mampirisika anareo, manentana anareo, mifoaza ary kongofo Wisa, mifoaza ary gasy, mifoaza ary gasy. Fa misy zavatra tokony ho vakiana, misy zavatra tokony ho sokafanao anatinao ao, fa tsy azo ekena intsony ny fahantrana faharoa maneran-tany ankehitriny. Noho izany tsarovy fa ao anatinao ny laklean'ny fiainana, eo aminao ny laklean'ny fiainana. Mahereza daholo. Boa, mahafinaritra fiarahany tamin'izy ninona zavatra lalovantsika dia tena nahafinaritra na be mihitsy reny.
Voilà koa. Voilà koa. Zako. Tsy hoe andaoko rana fa mbola nomana akanjo amin'ilay mariage izay angambany. Mikery. Bye bye. Okey. Aku moa zany andeha. Ie. Bye bye. Andeha trano e? Ianao nga ho avy amin'ilay mariage? Ho avy aky a. Ay. Any zany eo e? Okey. Veloma. Veloma. Ianao koa zany. Tia re, tia. Tsy dia tiako ka. Ianao koa tsy tianao daholo. Izao jereo indray ary. Azo efina. Jerijereo ihany aloha sao dia misy tsara io. Ie, ty zao mba tsara. Nej, razaka. Fa velao amin'izay aloha iny. Velao amin'izay iny dia andao aloha tsika miresaka kely. Fa maninona? Velao a dia andao tsika hiresaka. Fa angatsika zao ty efa miresaka. Ohatry. Iananao a? Ianao koa rehefa mba mino amin'izay dia tsy miteny akory ianao. Efa près daholo hoe zavatra rehetra. Hanomboka amin'izay ary izy. Oka aloha ny akanjoko ve efa azo? Ny akanjonao ve efa azo? Efa vonona? De décoration? Ny olona ny invitation? Ny invité ve efa tenena daholo? Tsy tiako mihitsy ilay misy olona tsy fatam-piaviana koa tonga avy any. Le toerana ve efa confirmenao? Calme. Efa réglé daholo izany. Zaho manany amin'izany re. Efa réglé daholo izany. Ataontsika amin'ilay be mariagentsika io. Satria zaho tia anao. Dia ianao koa tia anahy. Yanja, misy zavatra tiako tenenina andry izay. Inona? Hitandry tamin'ny dadalia lasan'ny pôlisy iny dia zaho efa nandefa projet efa ela be tany Chine tany Ankoro dia zao ilay izy validé. Wow, bravo lay izy e! Trovina zany ilany andeha? Ka eo indrindritsika izao. Yanja, antotsika sy indray niaraka e. Oka aloha,
Fa ino ty ataonao ty? Mariky ny fitiavako andry ty. Mba andao moa e. Andao. Iasina, tsika ane mpianada e. Tsy mpianada zany tsika e. Ary tsisa malala an'izany. Andao moa e. Bonjour. Ianao daholo nga ny resaka eto? Ahoana ny taonao? Tsanta. Tsy maninona izany fandana. Efa fantatra efa ela be ny fitiavanareo e. Ndana fa tsy ndana fa miandry izy sao dia lasa lasa izy. Ndana. Iasina, rehefa nandinika dia Sy efa azoko kely. Efa azoko fa tsy. anaraka anao a. Inona? Ahoana? Anaraka anao a za. Marina ve zany? Bonjour. Fa maninona ty ianao? Tsanta, maninona ty va ianao? Eh, misy ino? Azafady prince. Fa misy inona? Azafady prince. Tsy azoko. Azafady amin'inona? Fa inona nga misy problème? Azafady.
tena mifono aminao. Mifono amin'inona? Fino ty ataonao? Zafady re, tena mifono aminao, tena efa niezaka prince a. Niezaka niaraka tamin'ny olona fa hafa ihany fitiavantsika sy ianao. Tsy vitako. Tsy vitako miaraka amin'olona hafa. Safela rery zany a. Safela rery aho a. Tsanta, hivady zay sy ridira pitso. Aza manambady olo-kafa zany re ianao a. Efa tsika sy ianao ngeny natao hiaraka. Ianao anjarako dia za anjaranao fa aza manao an'izany. Raha marina zany tsy nisaraka tamiko ianao. Raha marina zany mbola niaraka tsika sy ianao sao. Fa tsy marina zany. Zay sy ridiny, nitsara miaraka izy ny anjarako hivady zay rapitso. Aza miteny izany ianao e. Hivady zay sy ridy rapitso a. Dia hanana fiainanay zay. Dada. 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 Fa misy inona? Tena mbola tiako izy dada. Tena mbola tia anazy a. Fela re olona dary e. Hatramin'izay raha tsy nirara azy. Teny lavitra Tantara. Aza daladalana lazy zany ao. Olona nambady rapitso io. Ndarina mivoaka. Lasa elaho a. Fady rangahy. Lasa elaho. Tola mivoaka. Voaka elaho. Volao foana nga le ty. Ohatran'ny olona dala le ty. Avelao ao. Tsy hoe mahalala tsy tiana. Presia! 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 Mavalio mo Presia! Azafady re! Dala ho ahy ianao mandeha! Inona tsy azonao amin'izany? Dala ianao mandeha! Hatrizay ianao tsy nafantatra anahy! Azafady mo e! Dala ho ahy ianao mandeha tsanta! Amo e! Presia! Dala! Dala ianao mandeha any! Sorry fa ataoko voly zay tianao rehetra. Dala ianao mandeha tsanta! Nambady ahy rapitso! Aza atao an'izany mo e! Presia mo aza atao an'izany e!
Lalao ianao mandeha! Tsisy ninino resahako aminao tsony! Dala ianao mandeha! Tsy mety izany prince aza atao an'izany ato kely fosiny e. Efa aiza ianao? E. Ha, fa mbola ina ihany ny lehilahy. Tsy efa ampialava ny zavatra nataon'ny lahy rehetra hatramin'izay ha? Aleo lesy prince ihany mba ho sambatra amin'izay efa hivady izay rapitso. Vady lesy. Efa fantatro mihitsy fa ialahy no vady ny rapitso. Tiako lesy izy iny, tena tiako. Fa miangavy an'lahy fotsiny aho, rehefa miresaky lisany aho dia teneny izy hoe mifona aho, manao azafady aho amin'ny zavatra nataoko anazy rehetrarehetra. Izay fefa lasy izy. Tsisy fifaliana mihitsy ny fiainako. Fa maninona misy zavatra ohatran'izao foana. Fa mba misy andro mihiratra kely teny. Okizay. Efa eto.
Fantasy za? Tsarako. Sa dia tokony misy kely akanjonao e. Calme, inona ty mipanikanika be ty? Tokony za zao mipanika. Za zao foana rehefa monjy fetiko. Sady andro lehibe iny anefa androany e. Mety manao mazy. Ary lahary toa ohatry ny mba boribory kely ery. Efa vonona kosa anao fahitanareo anahy? Tsara kosa dada amin'izao. Mety tsara. Anahy mihitsy dadako. Andao izay andeha antsika Tantara. Vetsivetsy fotsiny e. Mbola haka ny prince any an-trano ny e. Ho avy eo. Ndao ary e. Ndao.
vainao Andriamanto Tantara ary vonovadinao tsy misy fanereny na mivatana nakolaka. Torak'izay ianao Andriamanto Tantara ary vony manaiky ve ianao ampiakatra Andriamanto kely prince Arakoto vadinao tsy misy fanerena na mivatana na nakolaka. Tsy tompoko. Zany hoe ianao raha hijanona, za tsy maintsy mandeha, za miaro ny olo tiako sy ny fianakaviako fa tsy ohatranao. Tiavako anao tsy notambazana fa vokatry ny fo tena ty tokoa indrisy anefa disofy antefa mivadika daholo ka naleoko aloha mamindry fo sy akarary andoha sao tsy mety undray sayatao sao tsy mety undray aleoko miala lony androany sao tsy mety undray sayatao sao tsy mety undray ka vofitakao sao tsy mety undray sayatao sao tsy mety undray aleoko miala lony androany sao tsy mety undray sayatao sao tsy mety tsy mety Lakin ba? Thank you. Yeah.